Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia fankalazana roa sosona no marihany masovoan'ny Afrika Atsimo. Miasa simonina eto Madagasikara androany teo amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Fotoana izay nahafahana ihany koa nanamafy indray ny fifandraisana misy eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara. Sambany tamin'ity taona ity no nampiarahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ahatsiarovana ny Nelson Mandela sy ny Freedom Day izay anamariana ny fahafahan'ny Afrika Atsimo. Raha nambarany lehibe ny masivony Afrika Atsimo miasa simonina eto Madagasikara androany dia misy ny afatra ho an'ny rehetra napetraky Mandela. Tena misy afatra tokoa navelany Mandela ho antsika rehetra satria tsika zany tokony manao ny zavatra rehetra ho an'ny olona dia tokony hitovy tsirairay avy dia tokony hitady azany filaminana zany tsika dia tokony hiady koa ny ahafahantrano dia izay zany ny soatoavina izay tena lalainy Nelson Mandela. Novoaboasiny tao anatin'ny lahateny ireo fiaraha-miasa maro lafy misy eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara ary ao anatin'izany ny mikasika ny sehatra ara-toekarena. Sidina mampoy amin'ny nosy be sy Afrika Atsimo dia efa teo ihany zany fa hoezahana ho velomina zany izy io mba izy bebe kokoa. Dia miresaka letry indray tamin'ny herintaona asa raha tadidinareo efa nanondrana letry tany Afrika Atsimo Madagasikara dia izay zany mieritreritra hoe tokony ampitomboina ny betsaka izay zavatra ahondrana izay satria izay mahita fa be dia be tokoa zavatra afaka ahondrana Madagasikara ny Afrika Atsimo dia izay zany dia te hivoyan'ilay hoe fiara-miasa gagnant zany hoe samy mahazo tombony tsirairay avy dia amin'izay zany hoe raha mandroso i Afrika Atsimo dia mandroso ihany koa i Madagasikara. Ny resaka fiara-miasa zany dia mila atao kokoa ny eo amin'ny resaka infrastructure na eo amin'ny resaka fitaterana aratabaka na lalana dia eo koa ny fifanzarana traikefa eo amin'ny firenena roa. Dia izay koa zany mieritreritra hoe ampitomboina ny fiara-miasa eo amin'ny lafin'ny energia na rova ny siansa ny teknôlôjia. Nambarany fa anohana ny Madagasikara amin'ny fanamafisana ny demokrasia sy ny fahamarina toerana ny Afrika Atsimo ary hita raha teo ny fahavonona ny governemanta malagasy hiala amin'ny krizy miverimberina. Amin'ny sehatra maro dia isy ny fizarana traikefa eo amin'ny rotonto ary ny akaiky indrindra dia ny festival izay ho tanterahana any Afrika Atsimo ny 17 sy 18 Novambra izay ahitana mpanakanto malagasy sy tafrikana tatsimo. Ankoatr'ireo filohan'ny androm-panjakana sy mpikambana eo anivon'ny governemanta maro dia nanotrona ity lanonana ity ireo solotenan'ny masivo samihafa, ny mpanao politika, ny avy eo amin'ny sehatra tsy miankina ary ireo olo manan-kaja maro.